Voronkely anie, Voronkely anie, fanampiana ny tarigetra. 4 Mey, Ivon'ny Fankalazana n'Andriamanitra noho ny fa-10 taona Voronkely no sady Mpanazava day. Andro iray isa-taona entina manamarika sy mamarina ny herinandro Mpanazava. Fanapahana mofomamy, fanoratana teny mamy, hira, dia, fanehoana talenta, ny valy avanja tokoa ny rehetra. Tamin'ity indray mitoraka ity tetỳ amin'ny Petit Palais Mahamasina. Fotoana iray ihany koa ahafantarana ny Voronkely ny tantaran'ny fikambanana misy azy, indrindra mofa ny Tsiambaratelony. Tamin'ny cheftaine izay dia nahita filoha be dia be, dia androany vao nalala an'izany filoha hamarina izany namorona ny Tsiambaratelony Voronkely. Dia faly be koa androany satria izay vao nakaty. Nahitana trano eva maro isan-karazany ihany koa teny an-toerana izay nampiratiana asa tanana, toy ihany koa ny lalao isan-karazany. Samy nahazo ny tandrify azy ny sampana rehetra fa nibahana kokoa ny sampana mavo amin'ny Maha-Ivon'ny Fankalazana ny fa-10 taona any Voronkely izany. Tao amin'ny Havirianosy ny toy ny lanonana ary itsika amin'izao sombina izao. Fanamarina ny androandroany dia andeha hoino isika ny efatra avy amin'ny filohan'ny Fankalazana Mijere mahatsara. Voalohany indrindra aloha dia ny fametrahana izao fotoana izao ny teo tena tanan'Andriamanitra. Andriamanitra no ivon'izao fankalazana izao. Mampiavaka azy faharoa dia ny fandraisana anjara an'ireo olona rehetrarehetra hanomboka hatrany amin'ny Voronkely, ray aman-dreny be azy, ny mpiandraikitra, ny filoha, fa ny tranainy rehetra ihany koa tena andray anjara atao amin'izao ivon'ny fankalazana n'Andriamanitra izao. Firarian-tsoa ho an'ny Voronkely dia mirary soa antsika rehetrarehetra dia andao iainantsika ilay ten'Andriamanitra manao hoe mifankatiava tsara ary aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetrarehetra. Dia mba hizara fitiavana tokoa anie isika amin'ny ao amin'ny antonantsika any amin'ny fianarana, any amin'ny fikambanana Mpanazava izay misy antsika ary eo amin'ny fiaraha-monina. Dia aza adino no mivavaka, aza adino mamaky ten'Andriamanitra, izay rehetra ataontsika dia afaka ho voninahitran'Andriamanitra. Dia mirary soa ireo Voronkely rehetra manerana ny nosy amin'izao taom-pankalazana izao, mba ho tena Voronkely tia fanampiana tokoa ny isika ary Araho ifankatia.